Salama tompoko, ny fitiavana sy ny kristiana fizarana fa enina amin'ny dimampolo androany ndao resantsika manokana amin'ny tiany ho ity ny amin'ny vinanto sy ny rafozana. Rehefa miresaka hoe vinanto sy rafozana zay mantsitsika dia tonga ao an-tsaina avy hatrany amin'ny hoe korotana, ady, tabataba, fifandirana maro isan-karazany amin'ny ankapobeny tokoa dia tsy mba mahay mifanaraka mihitsy ny vinanto sy ny rafozana. Misy ihany hoe mahay mifanaraka, mahay mifankatia fa ankavitsina dia ankavitsina tokoa fa rehefa ataony korba tsotsotra dia miakatra be ny tany fifandiran'ny vinanto sy ny rafozana raha oharina ny amin'ny fifankatiavan'ny vinanto sy ny rafozana. Ndao ary ho jerevantsika ty mitapany voalohany mety ho fototry ny olana mahatonga an'io fifandirana sy tsy fifankazahoana eo amin'ny vinanto sy ny rafozana io. Tantaran'i Jakoba sy labana avy hatrany no ndeha raisitsika fa keo rehefa manana fotoana any ianao ny tokantrano any amin'ny Genesis toko fa 7 miakatra ahitanao tantara mafinaritra be dia tsy izy akory fa ny tantara ny Jakoba. Rehefa tonga ny fotoana zay dia anan'i Jakoba manambady dia nalefa ny ray aman-dreniny ho any amin'ity lehilahy antsoina hoe labana ity. Labana moa dia tsy izy akory fa anatandren'ny Jakoba ihany. Rehefa tonga tany izy dia notantarainy an'ity dadatoany ity ny projet rehetrarehetra, tsy nanana olana le dadatoany, inona moa ny olana amin'izany, kenao koa ny ohatra ny fianakaviana ihany. Raisina toy ny zanaka ianao tsy maninona, menainao tokoa ny zanaka ivavy raha zay ny tena tianao, fa à condition kely fotsiny aloha ianao mba miasa taona vitsivitsy loha. Tiany Jakoba moa zany ilay zanany vavy, neken'ilay tolotrasa vetivety dia tapitra ny fitotoana zay ny fanarahana hozy izy ny ten'Andriamanitra. Rehefa vita ary ilay taonan'ny fanarahana dia tonga amin'izay ny alina iny zany hoe eo ny fomba anomezana amin'ny fomba ofisialy n'ilay vehivavy vadin'ny Jakoba, zany hoe ny mariazy zany gaga nefa Jakoba fa rehefa tonga amin'ny maraina tsy fantatro loha takiny ahoana amin'ny fomba fanaovana na fankalazana ny mariazy tamin'izany fanambaran'ny Baiboly fotsiny olo hoe rehefa tonga amin'ny maraina dia gaga Jakoba fa kay vehivavy hafa niarana tory tamin'ny teo mbo fandriana teo. Na tsy ary voavitaka tokoa izy tamin'izay dia nanontany rafozany hoe tsy zao ny zavatra mifanarahany ilay zandriny ino izy fa tsy ity malotsotra le rafozany hoe eny mety tsy fantatra tokoa ngamba zany ny fomba tany misy aty aminay fa ny zandriny tsy mahazo mivoaka aloha ny zokony zany izay no antony io. Azony le rafozany nambara tamin'ny Jakoba melo tsara ihany nefa zany zavatra any fa tiano fetsifetsena fotsiny tsotro zao Jakoba dia tsy nambarany tamin'ilay izy. Azony alaina ihany koa le ozy izy ny zandriny fa mba ahafahanao manambady ny zandriny koa dia alohanao mba miasa kely amatona ny vitsivitsy ndray aloha. Nekeny Jakoba le izy satria iry zandriny reny tena tiany mihoatra nyity zokony ity. Vetivety dia tapitra ny taona zay ny fanarahana lasa vadiny avokoa ireo tsanaky labana miravavy ireto. Izay lesona azontsika tsoahana tao anatin'izay dia nisy fetsifetsena goavana noentiny labana nanambaka any Jakoba mba anomezany an'ireto sanany vavy roa ireto satria hitany fa niasa zay nataony Jakoba dia nitahin'Andriamanitra azy sy ny ankonany nitahin'Andriamanitra any labana sy ny ankonany ka nahatonga azy ny exploiter an'izay zava-miafa natao amin'ny Jakoba izay. Tsy labana ihany nefa nikory no nametsifetsy fa mba tonga koa ary nitoron'ny Jakoba rehefa tonga ny fotoana zay iandrasany ondry any an-tsaha dia nanao mifanarahana kely izy mianaka ny amin'ny hoe zay loko mara ohatra dia anao fa ny loko fotsy ana, ny loko gris anao, ny loko mainty ana, ny loko mena anao fa ny loko grenat ana koa tahak'izay le fanarahana nataony dia rehefa miray ny biby anankiroa ny lasy vavy dia nasiany Jakoba hazo teo anoloany teo miloko amin'izay loko tokony ho anjarany. Rehefa miray le biby dia mijery an'iny dia miteraka an'izay mitovy loko an'iny ary nataony an'izay dia izay biby mahery sy matanjaka rehetra rehefa miteraka le biby zany hoe le biby mahery sy matanjaka rehetra dia lasany daholo ny tsaratsara rehetra zany lasany. Fa rehefa le biby malemilemy marefurefo misy mikitringatringa sy misy kilema rehetra reny navelany tany dia reny lasany labana. Inona mivokatra zany maty antoka tanteraka ity rafozany ary taona vitsivitsy taoriana zay dia lasa panefoefo mpanan-kareny Jakoba noho ny afetsifetseny nanambakany an'ity rafozany ity. Tezitra ilay rafozany sy ny zanak'ilay rafozany zany ny zanak'alan'ilay rafozany dia mikasa amin'izay zareo nisy ratsy an'i Jakoba. Zany ny fiafarany tantarany vinanto sy ny rafozany. Rehefa inona manjaka ao
afetsifetsena rehefa ny fitiavan-tena rehefa tsy mahay mifanaja. Reo zany teboka be ngezabe anankitelo azosika raisina ny amin'ny fototry ny olana misy eo amin'ny finantsy rafozana, ny afetsifetsena, fitiavan-tena, tsy fifanajana. Ary hitatsika tsara ny toen'io tantara io fa rehefa andeha hiala tao Jakoba nefa firy taona izy mipetraka tao, rehefa andeha hiala tao izy lasa mihitsy izy tonga de nandositra fa tsy niteniteny. Zany ny fiarahan'ny finantsy rafozana rehefa anjakany fetsifetsena, fitiavan-tena sy tsy fifanajana. Tantara anankiray manaraka ho raisitsika ihany koa de ny tantaran'i Davida Saoly any amin'ny Samuela voalohany toko 2 fitopitiantsika agnankengina mba tsy hahela be ny fotoanantsika. Tamin'ny voalohany de tena tianyty Saoly mpanjaka ity tokoa ilay tovolahy kely antsoina hoe Davida satria nanafaka ny zanak'Israely, nanafitra ny zanak'Israely teo ambany vahoan'ny Filistina rehefa nampitahotra azy ireo nandritry ny andro maro ilay lehilahy goavambe izay nantsoina hoe Goliata. Nandeha ny fotoana nanomboka ny hirahira ny anaran'i Davida amin'izay ny olona nanandratra an'i Davida. Saoly nafaty arivorivo fa Davida kosa nafaty alinalina. Rehefa zany zavatra nisy de teraka tao anatin'ity lehilahy ity antsoina hoe velonana. Eny fa na de efa lasa vinantony azy Davida fa nanambady ny zanany vavy kanefa tsy nahafapo anazy zany fa vao maika nampirongatra tao anatiny amin'ny hoe ovonoko satria naninona miteraka tao anatin'ny fialonana. Fatany tsara mantsy fa rehefa mitoy io tsy ny zanany lahy no tonga ompandimby azy fa ity vinantony lahy ity. Rehefa teraka eo anatrehany rafozana sy ny vinanto ny fifampialonana de tadiova tsy misy filaminana zany eo fa fifanenjehana ady sy korontana maro isangara. Ary fantatritsika tsara ny tantaran'i Davida Saoly fa naramba vinanto sy pirafozana ihany fa de mifanenjika any anaty lavabato am'izay toerana misy rehetra mba ifamono. Fantaro ary fa ny fialonana na inona na inona antony mahatonga an'izay eo, na hoe fialonany zanaka ny rafozany ny levady mety hoe fialonako mihitsy satria zao hoe rendray lasa tianao mihoatra nako hoe na fialonana inona na inona mahatonga an'izay fialonana zay eo amin'ny fifandraisan'ny rafozana sy ny vinanto de fantaro fa ady foana no iafarany zay. Mahita koa tsika any amin'ny mpitsara toko 5 voalohany sy ny 2 tantaran'ny Samsona sy ny rafozany. Raha hoafezitsika tsotra fotsiny ity tantaran'ny Samsona sy ny rafozany ity rehefa tonga ny fotoana nanambadiany Samsona de tsy fantatro tsara aloha zay antony mahatonga le hoe tsy nety niaraka taminy ve le vadiny satria hoe tonga ny fotoana zay andeha naterany Samsona fanomezana ho an'ilay vadiny de niditra ny efitrano izy de gaga satria tsy navelany le rafozany niditra tao fa hoana inona no antony? Ianao averinay fa tsy hiverina tsony tsy anambady azy tsony de nomenay olo-kafa mihitsy izy fa ao lay ravaviny, ao lay zandrany, move tsy tsara no izy lay zandrany. Tahaka ny vida fitaina mora, tahaka izany fotsiny izy. Inona lesona azontsika tsoana amin'izany? Rehefa hidikidiran'ny rafozana ny fiainan-tokantrano zanany, satria tsy hitako mihitsy ny hoe marina fa mety hoe tsy nandalo matetika atao ve Samsona, tsy haiko tsara aloha zay fomba fiainan-jareo reto fa zay aloha ny zava-nisy anefa na de zany aza tsy tokony nanana droit mihitsy le rafozany hoe andeha hampanambady an'le zanany indray aloha hoana olo-kafa izany zavatra tena tsy tokony ho nataony mihitsy fa zany zavatra nisy dinany nefa raha ny fifandraisan zareo korotana ady fifandirana ary ny afara tamin'ny fifandoroana trano mihitsy. Zany zava-misy eo amin'ny mpivinanto sy ny pirafozana rehefa maninona rehefa midikiditra amin'ny fiainan zanany ny rafozana. Azo sika atao tsara mihitsy nefa ny manatsara ny fifandraisana raha mbola amin'ny Baiboly ihany no jerevantsika. Azo ny vinanto sy ny rafozana atao tsara mihitsy ny miaina tsara tsy misy ady sy korotana raha ohatra ka ny nataony Rota sy Naomi no ndeha ianarantsika. Rota toko 1:5 ary inom tamin'ny vinanto vavony roa andeha samy mody any amin'ny tranorenareo avy ianareo ny tompo any anisoanareo arak'izay nataonareo tamin'ny maty sy tamiko koa.
Rehefa zany ny zavatra nisy de hitantsika raha toizantsika mivaky teny morota toko voalohany andininy fasivy omeny tompotokantrano any ianareo ka hita fiadanana amin'izay trano ny vadinareo avy de nanorokazo miary samy nanandratra amin'ny feon'izy roa vavy ka nitomany rehefa mbola vakentsika ihany io roto io toko voalohany andininy fahinina amby folo andininy fafito amby folo de mahita tsara mihitsy tsika teny mamy zay nambarany rota tamty nom rafozam-bavony ty aza manery andao anao sy verina tsy anaraka anao zay le anao no aleako any am'izay torenao no atoreko firenenao no fireneko ary ny Andriamanitra no Andriamanitra misy vinanto mety mahavita an'izany amin'ny rafozana zany ny fiarahana rehefa tena mamy rehefa tena misy zava-miafina ngezabe ao anatiny satria inona ary lay zava-miafina nahatonga an'izany fifankatiavana ngezabe tamin'ny rota sy nom rafozany ahy izay de tsy inona akory fa no tiavon'ilay vinantony tsara mihitsy na ny vadiny na ilay rafozany zay no ambaran'ny rota toko voalohany andininy fa valo eto eo amin'ny tapany faharoa manao hoe ny tompany any isoanareo arak'izay nataonareo tamaty sy tamikokoa efa maty lay zanaky nom teto fa mbola tsarono foana hoe na nisy sosy nanao soa azy ane nanao soa an'izay zanan'izay ane ity rota vinantony ahy ity sy nanao soa taminy azo ny vinanto atao tsara mihitsy ny manisoa ny rafozana rehefa ainao tsara manisoa ny rafozanao ry vinanto automatika ny apanalavirana ny ady eo aminareo automatika be ny iainanareo an'izany fiainana tsy misy korotana fiainana miaina ampitiavana tanteraka tahaka an'izay ny aina ny rota sy nom teto tsy revy tsara fa tena tsy namela mihitsy rota efa maty ny vadiny maty lay hoe tady nampifaningotra na tady nampifandraina izy mianaka tsy maninona zany de araka any lasa tokoa rota nandeha ny ody ny araka tamin'ny nom tany amin'ny tany razana zay nisy any nom tany fa tsy ny verina tany amin'ny ray aman-dreny zany ny tena fitiavana raha itsery tantara atao amin'ny baiboly tsika azo ny mpivinanto sy mpirafozana atao tsara mihitsy zany ny mifankady raha mbola ho raisitsika ihany koa ny antony zay mety mahatonga an'izay fifandraisana tsara eo amin'ny vinanto sy ny rafozana izay de ny tantaran'ny Mosesy sy Jetro rafozana raha mamakitsika any amin'ny Exodosy toko 7:7 de misy ten'Andriamanitra milaza manao hoe tena ekeny Mosesy avokoa ny teny rafozany ka nataony avokoa ka nataony izay rehetra no lazainy ny fanekena ny teny ny fanekeny ny vinanto ny teny ataony rafozana de isan'izay tena mampilamina tanteraka ny fifandraisana reo mianaka io mety teny ny vinanto efa angamo zay any koa angamo izy ihany tokony teny de za iainy fotsiny iaina apetrao amin'ny toerana maray aman-dreny any ataovy tahaka ny ray aman-dreninao izy fa rehefa raisinao tahaka ny ray aman-dreninao izy no miteny anao ianao ve mosa sa iady amin'ny mamanao sy ny dadanao ianao ve mosa amalivalin'ny dadanao sy ny mamanao tahaka izay koa ny tokony anaovanao ny rafozanao fa rehefa ekenao ny teny automatika tsisy zany hoe ady sy fifandirana zany fa toero any le teniny hoe mametrany baraingo be da be sy ny hoe zao ka zao de hitanao tsy lamy zany nareo korotana foana ihany ratsy rehevantsika ihany koa ny tantara noaso ny vinantony de nahay mifanaraka sy mifankaty tsara nahay niara ny aina tsara izany amin'ny Genesis 7:7 de misy ten'Andriamanitra milaza fa voka tao inoasy ny vady amanjana niara ny vinanto vaviny niaraka taminy zany hoe rehefa ny soron'Andriamanitra nakao anaty sambo fiary noa de tsy nadinony kory ilay vinanto vaviny satria olona nahay mifanaraka tsara raha olona mpiady foana hoe tsy nasain'Andriamanitra no entina atao zany hoe icrée problème be ao anaty sambo fiary io raha vao tonga ao fa matoa nasain'Andriamanitra ho eto miaraka aminao koa vinantonao vavy nahay niara-nonina tsara inona lesona azosika raisiny eto ain'ilay rafozany tsara ny niara ny aina tamin'ilay vinantony rehefa ainy rafozana miara-miaina amin'ny vinanto io natakiny ahoana ny toetrany io natakiny ahoana ny fombany io mila mahay miara ny aina mahay mangina koa ny rafozana mba mahay mandefitra koa ndraindray na de hoe enao ara ny lehibe sy ny ohatr'izany mba mahay miaina arak'izay zava-misy eo enao ndraindray rehefa zay ny zavatra misy ny de tsy hitarika korotana mihitsy zany ilamina ho azy tahaka izay ny fomba zavatra nisy teto amin'ny noasy ny vinantony teto any lamina amin'ny fiainany zareo lamina tsara izy tao anaty sambo fiara tsy nisy hoe korotana satria
nahay niaina niaraka tamin'ny vinantony. I Noa, zay ngamba no azosika resana mahakasika amin'ity vinantso rafozana ity fantaro ary azo amin'ny vinantso rafozana atao tsara mihitsy ny miaina ampitiavana. Metraka ny veloma mandrapena mandrapitafa ho amin'ny video manaraka indray. Samy rota in'Andriamanitra veloma tompoko.